Akoatra ny fampiofanana sy fampianarana no entin'ireo pompier avy amin'ny collège Montmorency Canada tetsy amin'ny sampana mpamonjy voina tsara lalàna dia niavaka ny andron'ny zoma 2024 satria nanaovana ny fampiarana. Teny Anosipatrana no nanantanterahana izany. Tsy napozana ny zava-nitranga satria nisy ny lozam-piarakodia teny amin'izany faritra Anosipatrana izany satria fiara tsy mataho-dalana 4x4 Mitsubishi iray no niala ny arabe ka nitsoraka tany Tambary. Avy hatrany dia ireo mpamonjy voina avy any Kanada sy ny tetsy tsara lalàna no nanao famonjena. Tsy nisy aloha ny ainana fohy fa ny naratra kosa no nanaovana vonjy voina avy hatrany ka tao anatin'izany ny olona anankiray tao anaty fiara sy ny olona iray hafa izay naratra teny amin'ny arabe. Raha nampitahaina tamin'ny fampiofanana no entin'ireto Kanadianina ireto nandritra ny andihany voalohany dia nafonja ity andihany faharoa ity satria akoatra amin'ny fampianarana dia teo ny fampitaovana no entin'ireo vahiny ireo sy ny fampiarana ihany koa. Tsara mampatsiahy, efa nisy ny fanavaozana ny fifanarahanam-piarah-miasa teo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny mpamonjy voina mpiofana avy amin'ny collège Montmorency Canada. Mon nom est Marc-Antoine Boivin. Je suis membre de la mission Canada-Afrique. La mission Canada-Afrique a pour but d'amener de l'équipement ici à Antananarive, à Madagascar, afin que les pompiers, les sapeurs-pompiers de la communauté urbaine puissent mieux intervenir auprès des citoyens. Donc indirectement, en amenant de l'équipement et en formant vos sapeurs-pompiers, ils vont pouvoir mieux intervenir et répondre plus adéquatement pour vous, la communauté d'Antananarive. La première délégation a eu lieu en 2016, dirigée par le capitaine Christian Bernard. J'en étais membre aussi, comme enseignant pour former les sapeurs-pompiers. Présentement, nous sommes en 2018 et je suis dans la deuxième délégation, encore une fois avec Christian Bernard qui malheureusement est absent. Je dois le remplacer pour cette fois-ci. Nous aimerions amener encore plus d'équipements, mais nous avons besoin présentement d'un moyen de transport pour amener de l'équipement par bateau. Une fois que nous allons réussir à nous instaurer un moyen, nous allons pouvoir amener encore plus d'équipement pour que les pompiers d'ici puissent mieux intervenir. La mission, je vous rappelle, a pour but de vous aider, vous, les citoyens d'Antananarive.